fa le manotra ny arahaba ho anao tafaraka amiko indray amin'izao anio izao. Hitondra ambavaka ny namantsika izay mba namboraka ny etaetany, manana ady mafy izy ao tokantranony dia tia ny hoentina eo anatrehan'Andriamanitra izay ady mafy izay satria mampirafy ny vadiny rehefa tsy miteraka izy. Dia ndeha hoentintsika eo amin'Andriamanitra izany etaeta izany satria miara-malahelo amintsika Andriamanitra dia andao hoentintsika eo aminy hikatsahantsika amin'ny vahaolana. Vavakintsika tompoko. Tompo Andriamanitra rainay eo, rainay izay tia tsy mandao anay amin'ny fotoana rehetra. Mitondra eo anatrehanao an'ity namanay ity indray izay amin'ity androany ity, ianao ilay Andriamanitra mpamaly vavaka. 5 taona ny vadiany izy tompo malalo nefa mbola tsy niteraka, mbola tsy nahazo zaza. Tompo dia mampatsiahy an'ireo ao anatin'ny soratra masina izahay. Ianao anefa manana ny hevitra hiaverana anay, manana ny hevitra hiaverana an'ity namanay ity izay maniry mafy mba hanana taranaka. Tompo mbo vangio izy, kasio izay tokony ho kasihana ny aminy ihany. Raha mety ianao dia mba meo taranaka izy amin'ny fotoananao Andriamanitra. Ampianara toky anatena hiandry ianao fa manana ny hevitra hiaverana anay ianao. Tompo ao anatin'izany fanirisy fikasany, ao anatin'izany etaetan'izany efa dia mbola manana ady koa izay hoentiko eo aminao, dia ny vady izay mampirafy azy, izay manitsakitsaka ny tokantranony. Amindra foanenao Tompo mba avagio ny fony izany rangahy izany, atsapahany fa tsy mety ary tokony hiverina eo aminao izy. Jesosy eo, voalaza fa ilay vehivavy niarahana ao anaty fitsangatsanganana iray no manananaka amin'izao fotoana izao, dia marary mafy ny fony ity namanay vehivavy ity. Miangavy ianao Jesosy eo, mba atao fitonga saina io rangahy io. Dia miangavy ianao mba hikasika ny fony ity rahavavinay ity, hanana ny fitokisana anao, fanome azy ianao amin'ny fotoana mety, raha fantatra fa mahasoa azy izany. Tompo malalo, tsy fantatray na izay angatahanay, raha fa ianao mihitsy Jesosy eo no aoka mba hifona ho azy, hitondra ny etaetany, mba ho metaranaka izy, mba vao izao olona ny fampirafesana izao, mba hiverina amin'ny laoniny ny fiaina tokantranony feno fifaliana, feno fanatrehanao, ho tokantrano hikatsahana sitraponao ary ny sitraponao irery ihany, fa tsy ny sitrapon'olombelona, dia mba homeo taranaka izy ireo. Mankasitraka Tompo ny valim-bavaka omenao amin'ny fotoananao Andriamanitra. Ny anarantsony Jesosy, amen.